Dia ampifaliana indray no ionana amintsika tsirairay avy amin'ity androany ity a. Faliny tena koa miarahaba antsika tsirairay avy a. Manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Tsy henoko ny ameninanao a. Amen. Androany dia Krismasy a. Tsika moa tsy mankalaza andro satria tsy ny andro ny zava-dehibe a. Fa ny fahatongavan'i Jesosy Kristy a. Nanolotra ny ainy a ho avitra hamonjy atsika. Ananantsika fiainana mandrakizay. Izany no zava-dehibe amintsika dia izany no antony ankalazantsika an'Andriamanitra. Izany no ideratsika an'Andriamanitra ilay mpamonjy atsika. Dia androantsika ifampizara makasika an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Makasika ny famonjena izay nomena Andriamanitra atsika. Makasika ny fanavotana izay nomeny atsika. Dia mialohan'ny ifampizarantsika dia andao aloha tsika mamaky soratra masina. Teny izay vakitsika dia ao amin'ny Romanina toko 7:20. Vakitsika amin'ny 7:20. Ka hatramin'ny 1:30. Romanina toko 1:20. 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny fahasoavana sy ny fiantson'Andriamanitra, fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantson'Andriamanitra dia tsy misy anenenana. Fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa ankehitriny ny tsy fanekeny ireny no nahazonareo famindrapo. Dia toy izany koa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba hazony famindrampo ankehitriny no ny amin'ny famindrampo azonareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba amindrany fo amin'izy rehetra. Averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny fanomezam-pahasoavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy misy anenenana. Fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa ankehitriny tsy fanekeny ireny no nahazoanareo famindrapo. Dia toy izany kosa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba ahazoanay famindrapo ankehitriny noho ny amin'ny famindrapo azonareo. Fa Andriamanitra nanidy azy ankehitriny, nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba amindrany fo amin'izy rehetra. Mbola maka tentsika ao amin'ny Hebreo toko 7. Andininy 7:20 no vakitsika ka hatramin'ny 5:20. Hebreo toko 7, andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Andrao isy aminareo ho tonga mafy fo noho ny amin'ny famitahan'ny ota. Fa efa tonga mpiombina amin'ny Kristy isika raha miazona mafy amin'ny fiandohan'ny fahatokisantsika hatramin'ny farany. Ary raha atao hoe anio, raha mihain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny nataony tamin'ny fahasosorana. Amen. Ny zavatra ifampizarantsika androany ao amin'io Romanina 11 io dia miresaka tsara izy makasika an'izany hoe fivadibadian'ny zavatra mitranga nandritra ny fiantombohan'ny nanorenana an'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny dia nisy fivadibadian'ny zavatra foana teto amin'ity izao tontolo izao ity. Andriamanitra raha namorona ny olombelona dia tsy nametraka azy tamina zavatra ratsy, fa tena
napetrany daholy aloha ny zavatra tsara rehetrarehetra, napetrany daholy aloha ny zavatra ilaina rehetrarehetra. Dia rehefa tsara forona izany rehetrarehetra izany, izay Andriamanitra vao namorona ny olombelona tamin'ny andro fahaenina. Ary rehefa tapitra ny andro fahaenina tamin'ny andro fahafito, Andriamanitra dia nitsahatra. Fa rehefa nametraka amin'izay Andriamanitra hoe zao amin'izay ara ny règlement ifanarahantsika, ito hazy izay avovoan'ny saha ity hozy izy ny tenin'Andriamanitra dia tsy azonareo kitihana io. Fa ny azo rehetra atao anatin'ny saha, ny zava-boary rehetra atao anatin'ny saha, azonareo anjakana izany, azonareo hinanana izany. Kanefa efa fantatsika tsara ny toy an-tantara fa nisy tsy fankatoavana tao. Dia rehefa nisy izay tsy fankatoavana izay, dia nanomboka teo amin'izay niova tanteraka ny tantaran'izao tontolo izao ity. Niova tanteraka ny tantaran'izao tontolo izao ity. Nanomboka teo ny olombelona dia tafiditra na virus. Rehefa tsy nihaino ny feo an'Andriamanitra izy fa nihaino ny feo an'ny devoly, dia tafiditra teo amin'izay ny atao hoe tsy fankatoavana. Vokatry ny tsy fankatoavana izy ireo, dia Andriamanitra tsy miova foana ny planiny. Ny planin'Andriamanitra amin'ny olombelona dia ny hanome azy famonjena, ny hanana ny fanavotana. Satria Andriamanitra raha nahary ny olombelona dia ho an'izy, ho an'Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra raha namorona ny olombelona, Andriamanitra raha namorona ny zavaboary, tsy ho an'ny olombelona fotsiny. Marina fa hoe natao hanjaka eo ny zanak'olombelona, fa ilay zanak'olombelona no harian'Andriamanitra mbola misy tompony izy. Izany hoe ilay tompony tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy no ivo ny zavatra rehetra. Ary izay indrindra no antony natonga an'Andriamanitra tena nanao ny sakrifisy enjana indrindra. Tsy zavatra tsotsotra no nataon'Andriamanitra mba hanavotana ny olombelona izay tafalatsaka ao anaty fahotana io. Tsy zavatra ohatrany hoe ny olona zany zao rehefa mieritreritra hoe zany Andriamanitra zany tsy miasa mafy zany fa tonga dia mampiasa baguette mazika fotsiny, manao mazimazia fotsiny izy dia efa milamina ny zavatra rehetrarehetra. Raha ny fomba fisainan'olombelona dia tsisy mihitsy. Hozy izy ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy misy olombelona hozy izy mpanota, tsisy olombelona hozy izy anaiky hamonjy ny mpanota, andeha anaiky ho faty hamonjy ny mpanota na ny mpanao meloko. Fa mety hisy ihany hamonjy ny nanao soa. Izany hoe raha olona nanao soa zany dia mety hahita ihany hoe aka reny mpanao kanikazy reny tambatambazana hoe ohatran'izao vonjena nivady amanjanakao, etohana nivady amanjanakao. Tsy dia izay loatra fa lasa tsy miova le resaka raha vao izay. Ohatra hoe inona re zany ny ohatra raisitsika, misy mpanan-karena anankiray namonjy olona anankiray tao nina moa nisy an'izay tantara izay, tao amin'ny Père Pedro mpanao asa soa. Indray andro nisy ny olon-dratsy hitady amin'ny Père Pedro, avoay Père Pedro, fa tsy niteny mihitsy ngarainy, vonoina ianao fa tsy niteny ihany ngarainy, maty hatramin'ny farany mihitsy izy fa tsy niteny. Zany zavatra izany hitantsika hoe misy olona mavita mamony ainy hamonjy ny mpanao soa, fa tsy misy mihitsy hoe karangaha tena avy alao io dalo rain-dany io, aza vonoina izy, oaka avy alao alao za efa naheno ve tsika? Tsy mbola nisy zany. Fa maninona Andriamanitra manao an'izany? Ny zanany lahy tokana ole retsy fa nga tsy vita tsotsotra izy ity, fa nga izy ity tsy mba misy zavatra hafa mihitsy hoe mba zay ny vonoina mba hatao avitra fa tsy vita. Hozy izy ny tenin'ny Petera hoe
izany rason Kristy zany dia sarobidy lavitra mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy, mihoatra lavitra noho ny rambatitrombo lahy sy ireo fanatitra izay nataony zanak'Israely, izany rason Kristy zany. Jerevy tsara fa Andriamanitra raha nanao an'izany fanavotana izany tena hoe ny zavatra sarobidy indrindra tany aminy mihitsy, ny zavatra tsara indrindra tao aminy ny zanany lahatokana. Jerevy tsara ren'le kidnapin reny fa na ohatrinona tenenin'ilay mpangalatra dia omena sa tsy omena? Tsy maintsy omena rehefa tsy tiana ho faty io. Arahana daholo hoe mihodinatsy dia makatsy dia misy zordira ao dia atsofoy ao, tsy atao amin'ilay davapako ngeza be fa misy kelikely eo akaikiny eo dia aza mierikerika fa tonga dia mandeha dia zao satria manino sarobidy ny zanaka. Matoa Andriamanitra nafoy ny zanany, sarobidy amin'Andriamanitra isika ary mahasarobidy atsika amin'Andriamanitra. Tsy miankina amintsika ilay izy, tsy nohony amintsika mahasarobidy atsika, tsy hoe satria tsika olombelona tsy mitovy amin'ny zavaboary rehetra, satria isika olombelona manam-pahaizana, manam-pahendrena, manam-pahalalana, eo ihany zany rehetrarehetra zany. Fa tsy zany ny ivon'ny resaka, fa ho an'Andriamanitra irery ihany. Ho azy irery ihany no antony namorony any atsika olombelona. Ho azy irery ihany no antony nanavotany atsika. Dia androany ny tenin'Andriamanitra milaza amintsika hoe anio raha iaino ny tenin'Andriamanitra ianao dia maninona hozy izy? Aza manamafy ny fonareo. Fa izany fanamafisam-po izany hoy aho no natonga n'ilay fivadibadiana tantara be dehibe teto amin'ity zao tontolo izao ity. Vokatry ny fanamafisam-po ny Eva dia tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy fa nanaraka ny tenin'ny devoly. Rehefa avy nihinana n'ilay azo teo afovoan'ny say Eva dia natolony any Adama ihany koa izany. Rehefa natolony any Adama izany, i Adama ihany koa moa zany dia efa tsisy famakafakana, tsisy fandiniana fa dia efa hoentin'ny famafim-po. Dia efa nihinana ihany koa izy. Vokatra ny zavatra rehetrarehetra zany dia potika ny fiainany zanak'olombelona, potika ny tantarany zanak'olombelona. Nanomboka teo Andriamanitra, averiko zany ilay resaka, nanomboka teo amin'ny tantarany Adama sy Eva Andriamanitra dia tsy nitsahatra nanao fanavotana ho an'ny olombelona. Nametraka ny lalàna Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, satria ireo no olona no vidiny, ireo no olona no tsongainy. Araka n'ilay resaka teo hoe fa maninona no firenena be dehibe eto amin'ity zao tontolo izao ity? Fa maninona ny zanak'Israely? Satria ve ny zanak'Israely no maninona? Dia averiko ihany, tsy zanak'Israely no ivon'ny resaka fa Andriamanitra. Andriamanitra no ivon'ny resaka. Izy no manao ny planina fanavotana, izy no maka ny olona izay tiany, izy no maka ny olona izay mety azy. Zay mahatonga ny Paoly milaza fa ny famonjena dia tsy avy amin'ny asa fa fahasoavana. Fahasoavana hozy izy no amonjena anareo, tsy avy aminareo izany fa fanomezana, ary tsy avy amin'ny asa fa andrao isy reare, andrao isy hevitena ho zavatra. Manomboka tany amin'ny fiandohana mihitsy Andriamanitra dia efa nanomboka ny tsipona, nanomboka tany amin'ny Abrahama, nanomboka tany amin'ny Isaka. Be dia be ny zanak'Abrahama fa Isaka no nalaina. Nankandray izy any Jakoba dia nitohy mandrakariva. Tsy nanomboka tany amin'ny Abrahama akory ary, fa nanomboka tany amin'ny Abely izy dia efa nanomboka ny tsongo tsirairay. Hito ny alaiko. Dia tahaka izany ihany koa androany, raha ianao ny tenin'Andriamanitra miteny aminao hoe tian'Andriamanitra ianao, ny fitiavany ianao tsy hoe anananao zavatra milamina be eto amin'ity zao tontolo izao ity. Zao manko ny zavatra manahirana
hoy izy tsika teo hoe le famafipo zay zavatra izay no tena manakorotana. Lay tsy fankatoavana zay zavatra izay no manakorotana. Any ka vokatry ilay famitahany ota dia lasa be dia be ny zavatra izay manakorotana ny olombelona. Raha ohatra zao zanak'Israely ka naiky ny tenin'Andriamanitra foana izy, tsy tonga taty amin'ny jentilisa izao famonjena izao. Tsy tonga taty amin'ny jentilisa io famonjena io. Fa jerevy tsara Jesosy tamin'ny vao tonga taty amin'izao tontolo izao izy dia niaraka tany amin'ny zanak'Israely izy dia tsy nakaiza mihitsy izy aloha. Raha nisy vehivavy niresaka taminy hoe ny zanako ampijaliany demony aho, dia ahoana ozy izy? Tsy mety ozy izy raha omena ny ambo-kely ozy izy ny haniny ny zanaky ny tompony. Fa tsy tonga ho an'ny jentilisa ozy izy, fa tonga ho an'ny ondry very. Ireo ondry very izay resahan'Andriamanitra ireo dia zanak'Israely aloha. Na i Paoly apôstôly aza tamin'izy voavovonjy ka naharay ny famonjena, tsy tonga dia tany amin'ny jentilisa izy aloha. Fa mbola tao amin'ny zanak'Israely foana izy, tao amin'ireo Israely, tao amin'ireo jiosy ireo foana izy no niezaka nanamboatra, niezaka nitaonan'izy ireo, niezaka nandresy lahatra an'izy ireo. Fa rehefa tsy nety izy ireo noho ny amin'ny tsy fankatoavana, rehefa nanamafo izy ireo, dia ozy izy hoe manasa tanana aminareo aho ozy izy, fa ankehitriny aho dia hitodika amin'ny jentilisa. Izany hoe tena manova zavatra be ny tsy fankatoavana. Ozy izy ny teny tompo eto hoe anio raha iaino ny tenin'Andriamanitra ianao, aza manamafy ny fonao. Misy tenin'Andriamanitra izay tonga eo aminao, anio. Tsy raha mpitso, tsy raha afaka-pitso, tsy le taminy ianao tamin'ny mbola kely, tsy taminy ianao omaly, fa anio izy izy ny tenin'Andriamanitra. Raha iaino ny tenin'Andriamanitra ianao, izany hoe misy paravaty amintsika le izy, ny aino ny tenin'Andriamanitra, aza manamafy ny fonao. Na iaino ny tenin'Andriamanitra zany le hoe iaino ny tenin'Andriamanitra. Fa ny vokatry le izy avy eo anamafy ny fo ve sa tsy anamafy ny fo? Ozy aho teo hoe ny olana eto amin'izao tontolo izao ty dia be ny zavatra izay mahavariana ny olona. Tahaka ny olona anankiray izay latsaka ao anaty lavaka. Rehefa latsaka ao anaty lavaka ny olona anankiray ka rehefa tsy hitany hoe ahoana ny fomba ahafahany ao, dia tsy mieritreritra no tafavoaka ao intsony izy, fa mieritreritra indray izy hoe ahoana ny apetin'ny fiainany ao anatin'io lavaka io. Eo amin'izay izy manofinofy hoe raha mba misy jiro zao ato tena milamina amin'ny fiainako. Asiana indray ny jiro. Raha mba misy sakafo zao ato milamina tonga indray ny sakafo. Raha mba misy inona indray re mahita zavatra tenenina foana ny akanjoko tsy misolo mihitsy. Raha mba misolo zao tia. Dia ohatran'izany le olona izay manamafy fo, ny tena marina amin'ilay resaka zany dia ambo-po. Efa latsaka ao anaty lavaka zao dia mbola mieritreritra foana hoe ahoana ny anatsarana an'ity fiainako ato anatin'ity lavaka ity. Misy olona eo mipropose hoe ity misy tady. Raha ohatra ianao ka mihazina tsara amin'ity tady izay alatsako any aminao ity, dia ho tafakatra ianao. Dia hozy izy le olona ao anaty lavaka, ka tsy izany ny ilaiko, meo rano ao ozitroko. Dia ohatran'izany le hoe famafipo. Jerevy tsara ny tantaran'ny zanak'Israely fa impiry moa ozy izy ny tenin'Andriamanitra no te hamombanao tahaka ny fanombany reny akoho ny zanany. Fa le zanaka akoho tompoko mivoaka foana, mivoaka foana. Ohatran'ireny renina akoho mitarika ganagana ireny.
ozy izy le rena koa hoe papango fa tsisy raha iny ganagana am'izany fa rano ihany ozy izy le ganagana lasa mipapango avy eo dia ohatran'izany foana le famafimpo ilay ambopo ao anatin'ny olombelona dia noho izany nizoen'Andriamanitra io ambopon'olombelona io nizoen'Andriamanitra le ambopon'olombelona rehefa be ambopo zany nareo dia nahazo vahana ny jentilisme zay le antony le vaky teny izay nataontsika teo hoe vokatry ny famafimpony ny sasany no nazahoantsika fahasoavana satria ozy izy le resakintsika teo hoe tsy hanenenana ozy izy ny fahasoavana sy ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantson'Andriamanitra satria Andriamanitra no mandrindra ny olona rehetrarehetra azo an'izany famonjena izany rehefa nanamafy zanak'Israely tahaka ny hoe nandatsaka rano tato anatin'ity vera ty zany Andriamanitra zay zany le famonjena ohatra rehefa nandatsaka rano tato anatin'ity vera ty Andriamanitra dia inona nataony zanak'Israely inona koa ary ty rano be ty andao ranga lavahana zareo teto nitanjon'Andriamanitra afeno an'ity ndao alatsako atao anatin'ity ty zany kiveta anankiray dia ty kopy ny lavahany zanak'Israely le kopy tsy narany zay zavatra nitenen'Andriamanitra fa nanamafy izy rehefa nanamafy zanak'Israely dia lasa mideborde le rano azonareo rehefa mivoaka eto le rano dia lasa nahazo rano le kiveta le jentilisa izay tsy tao anatin'ny priorité an'Andriamanitra zany vokatry ny famafimpo zanak'Israely nandavaka teto lasa nahazo rano le kiveta amin'ny fotoana feno rano ty kiveta ity ataontsika hoe tsy mety mitsingevana zany ty kopy ty amin'ny fotoana rehefa feno rano le kiveta dia miakatra ihany le kopy zany hoe ny planin'Andriamanitra amin'ny Israely dia tsy maintsy voavonjy ny Israely fa vokatry ny famafimpony dia nahazo rano le kiveta amin'ny fotoana feno le kiveta feno ihany io kopy io mbola ho avy ny fotoana amangin'Andriamanitra nyreo Israely reo dia ho voavonjena ihany zareo mandra-pahafeno ny isan'ny jentilisa zay le kiveta resahako mandra-pahafeno nyty kiveta ity dia lalaovin'Andriamanitra le famafimpony zareo amafiso ary mifonareo nareo manko mafy be ka satria rehefa nahitan'i Jesosy niresaka tamin'ny mpamory rehetra sy ny vehivavy janga ny Israely dia nametsiny azy dia ozy izy niten'i Jesosy tsy ny finaritra nge ozy izy ny mila mpanao fanafody fa ny marary ka noho zany rehefa tsy marary nareo dia misaotra nareo fa ho avy ho am'ireto ameno nyreto kiveta ireto tena tiatsika Andriamanitra tena tianao Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy zavatra tsotsotra no natolony ho anao fa nomeny ny zanany le sarobidy indrindra taminy makasika ny fonao ve zany mambaba ho fonao ve zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe fahasoavana ozy izy Andriamanitra nanome fahasoavana Andriamanitra no ny fidy ny zanany Andriamanitra no nifidy anao anio raha maheno ianao fa tia anao Jesosy aza manamafy ny fonao aza mitady hevitra hoe aka zange ny ilaiko asa ny ilaiko ny antony andehanako hivavaka vaolana ny ilaiko ny antony andehanako hivavaka vady ny ilaiko raha mahazo vady azao tena mety ny fiainao raha mahazo zanaka azao tena mety ny fiainao atsahary ny ambopo atsahary ny famafimpo fa arakaraka ny amafisantsika fo dia lalaovin'Andriamanitra ihany koa zany famafimpontsika zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe
izay manana ny zanaka hozy izy no manana ny fiainana. Fa izay tsy manana ny zanaka dia tsy manana ny fiainana. Zany zavatra zany no midika fa ninninona zavatra eritreretintsika anatsarana ny fiainantsika. Dia mitondra fiainana sa tsy mitondra fiainana? Tsy mitondra fiainana. Ninninona zavatra omenantsika. Tahaka ny olona izay misotro rano. Be dia be ny amin'ny teny hoe mangetaheta ambony lakana. Fa antony anankiroa no mahatonga an'izany etaeta ambony lakana izany. Azonareo ve zany? Ny antony mahatonga ilay etaeta ambony lakana voalohany indrindra raha ohatra ka ranomamy ilay andehanana dia tsy mety hisotro ilay olona. Mandeha eny amin'ny ony eny izy zany dia mijery fotsiny izy. Mangetaheta aza. Oreto mangetaheta ho aza. Io ny rano e. Range. Mangetaheta e. Oetin'ilay ampopo zany. Ny antony anankiroa mahatonga ilay etaeta ambony lakana ihany koa raha ohatra ka ranomasina ilay andehanan'ilay olona. Dia arakaraky ny isotrony betsaka amin'io no mampangetaheta azy. Arakaraky ny isotrony betsaka amin'io no mampangetaheta azy. Ohatran'izany ny olona eto amin'izao tontolo izao. Raha mahazo asa dia ho afaka ny etaetako. Omena ilay asa mitady zavatra hafa indray. Raha mba lasa directeur efa leo an'ity asa ambany ity, mahazo asa ambony indray, ohatra tady zavatra hafa foana. Dia tahaka izany ihany koa ilay olona mangetaheta ambony lakana nefa ranomamy ny andehanany. Omena azy Jesosy irery ihany ny fiainana. Tsy zany ka. Ny fitiavan'Andriamanitra anao, ny finoanao ihany, tsy miankina amin'ny asa, tsy miankina amin'ny zavatra vitanao, tsy miankina amin'ny hatsaranao, fa ny finoanao irery ihany. Fa rehefa tsy mety mino, rehefa tsy mety mino dia elohana hozy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy mety mino dia tsy manana ny fiainana. Ary vokatra izany tsy finoany zanak'Israely zany indrindra no nahatonga antsika vovonjy. Androany Andriamanitra tia mango ny fontsika hoe inoy ny asa-pamonjena vitanao tsika. Inoy ny asa-pamonjena izay vitanao anao. Inoy ny fitiavan'Andriamanitra anao. Aza mieritreritra hoe zange izao e. Aza eritreretina hoe za ohatra izao. Za ohatra izao hoe dia ho tian'Andriamanitra. Izaho izay tsy mahafehtena ity ve dia ho tian'Andriamanitra. Izaho izay tsy tian'Andriamanitra ity ve. Fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy ny tiavantsika an'Andriamanitra. Fa inona? Fa ny tiavany atsika aloha ny voalohany indrindra. Ary nomeny ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Rehefa voaraintsika izany zanak'Andriamanitra ho avitra noho ny fahotantsika izany, izay tsika vao afaka itian'Andriamanitra. Ataontsika ahoana ny itian'Andriamanitra raha tsy izy aloha no manome an'izany fitiavana izany. Ity resaka famafimpo ity tsy hoe ho an'ny olona izay mbola tsy vovonjy ihany, fa na ny olona izay efa vovonjy aza, na ny olona izay efa ao amin'ny Kristy aza, dia mbola hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tandremo hozy izy ny famafimpo. Mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio, fandrao isy aminareo ho tonga mafo noho ny famitahany ioto. Fa efa tonga piombina amin'ny Kristy isika hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Raha mihazona mafy ny amin'ny fiandohan'ny fatokitsika hatramin'ny farany. Amen. Misy tenin'Andriamanitra zay any amin'ny Zakaria. Rehefa nahita fahitany Zakaria dia niresaka izy hoe ianao ry iza mola ndresahany teo hoe tsy amikerina ampatanjana hozy izy ny famifanahan Jehova. Iza mola ndresahany any Zerobabela. Rehefa niresaka momba ny Zerobabela izy dia
Zerubabela olona kely, Zerubabela olona tsy dia manahoana, tsy olona malaza. Kanefa rehefa nofidian'Andriamanitra Zerubabela dia nomen'Andriamanitra mission goavana be izy anangana ny tempolon'Andriamanitra. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra miantso Zerubabela hoe aza manamavo ny andron'ny zava-madinika. Manina hozy izy? Iza ianao hozy izy no hanamavo ny andron'ny zava-madinika. Ny zavatra izay ataon'Andriamanitra mantsy ohatry ny hoe zava-madinika ny fahitantsika azy. Ohatry ny zava-madinika zany ny fahainoantsika an'izany hoe vovelany elikao. Dia ahoana rehefa zava-madinika ny fahainoantsika an'ilay izy? Andriamanitra dia mifona ho antsika foana isan'andro isan'andro. Efa mipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra izy dia mifona ho antsika. Rehefa zava-madinika ny fandraisantsika n'izany zavatra izany, dia mahatonga antsika lasa manararoatra izany. Mahatonga antsika lasa manamaivamaivana, lasa manao ambanimbany zavatra n'izany fanavotany dehibe izay nataon'Andriamanitra izany. Izany indrindra mahatonga an'Andriamanitra miteny amintsika hoe mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fa be dia be ny fahotana izay mieloelo amintsika. Ary io fahotana io tsy natao ho tafasaraka amintsika mihitsy mandra-piala antsika eto amin'ity tontolo izao ity. Satria eto amin'izao tontolo izao ity dia misy fahotana, misy faratsiana. Fa isika kosa dia nataon'Andriamanitra ho fahazavana izao tontolo izao. Isika dia natao ho fanasina. Isika dia nataon'Andriamanitra ho epistily ho vakiana izao tontolo izao. Ahoana ny fomba ataterahantsika n'izany zavatra izany? Hozy ny tenin'Andriamanitra. Anio raha miaina ny tenin'Andriamanitra ianao, aza manamafy ny fonao. Rehefa manamafy ny fontsika isika dia tonga amin'izay ny famitahana io ta. Dia lazaintsika fa tsy maninona daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsy maninona io e. Tsy maninona io e. Tsy maninona ity zipiko fokely ity e. Ho an'ny vehivavy izany. Ho an'ny lehilahy. Tsy maninona rangana rastary. Manomboka zavatra mitatra be zany zavatra resahako izany. Fa ilay izy tena hoe manomboka amina zavatra tsy kelikely. Manam-potoana hivavahana, tokony hivavaka, atao tsy maninona. Ina moa androany? Talata. Inona izao no tokony atao? Misy tombava. Le film iny hoe ohatran'ny mbola tsy hitako. Lasa indray mandefa télé dia eo. Lao rehefa afaka fifakadiny mandeha, afaka fifakadiny mandeha. Jerena ihany le film, jerena ihany le film. Efa 10 minitra tsy andehana. Efa tararanga fa lao jerena le film. Zavatra mandeha mikiky tsy kelikely ohatran'izany. Be dia be zavatra izay mitondra fakapana, mahatonga antsika manamaivamaivana, mahatonga antsika manao ambanimbany zavatra. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra miantsoan'ny Zerubabela hoe fa iza moa ianao no hanamavo ny andron'ny zava-madinika. Fa io zavatra eritreretintsika fa zava-madinika io. Io ilay lazain'ny malagasy hoe singam-bolo. Misy mahay an'izany be. Singam-bolo malavo ny vosotra. Ilay vosotra resahana eto omby la matanjaka be. Kanefa inona nalavo azy? Singam-bolo. Jerevy tsara i Samson na lehilahy mahery, lehilahy matanjaka, manana ny fanahin'Andriamanitra. Vao mitsanga ny garainy tonga dia mipetika daholo izay eo akaikiny rehetrarehetra eo. Ny lalaoviny amin'izay ilay fatanjahana. Zao raha fatotrareo tonga dia tsy mahetsika tsony. Natao tokoa ilay izy. Avy eo memitatra ihany. Raha fatotrareo ty voloko ty efa may manakaiky ny marina amin'io vokatra ilay manamavo ny andron'ny zava-madinika. Vao mifatotra ny voloko dia hitanareo ilay ohatran'ilay saka raisina amin'ny sofiny reny, amin'ny atokany reny, tonga dia mikaraikona dia eo an'raisina dia vonoina fotsiny. Natao tokoa ilay izy.
tsangana ndray Samsona dia nasiny daholo zay teo aminy teo. Nefa rany rehefa memikiky le fanamafisam-po le tsy fivakisan-doha. Ozy izy ngarany amin'izay. Zao rangano tena marina. Hitanao enoy agne sery e. Ity voloko ty misy fotobolo anankifito ao. Raha kokosanao io ataonao solamota kokora zay dia hitovy amin'olona rehetra. Ay, ozy izy mifahavalo. Eritreretin-garany fa mbola zava-madinika angambo ty fotobolony ty. Kanefa ataony mipetrahan'ilay no fantsona nampiasain'Andriamanitra hitoerany herin'ny Samsona ray manontolo. Rehefa kokora zay soma tsara iny tenenina zay, Samsona, indro Filistina ho avy amely anao. Mbola nitsangana ihany jareny andeha amely. Dofitra fotsiny. Ha! Fa hoana? Zay amin'izay vao tonga saina ay moka hitsola ny lohako. Tsy any zavatra zany mahavoa ny ralasaina-bavy, mahavoa ny zanak'Andriamanitra. Mahatonga ny ralasaina-bavy maimaina mandrakariva. Tratra ny famitahany io tatsininy. Zay angely antony fananarantsika mandrakariva. Io fahotana io no mahatonga antsika lasa tsy sensible tsony. Lasa tsy fantatritsika tsony ny marina sy ny tsy marina. Lasa ohatrany mitovy daholo na ny mainty na ny fotsy. Ambamboaritsika amin'ile tsy maninona io e. Fotsy rangahy io. Efa hita zao fa mainty. Fotsy io e. Ka amin'ny fijery olombelona ngely izy mainty. Fa fotsy e. Fotsy io. Vokatry ny famafipo. Vokatry ny fanamavona ny zava-madinika. Androany raha hifarana ny afatra dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe anio raha iaino ny tenin'Andriamanitra ianao aza manamafy ny fonao. Raha nahiaino ianao hoe tianao Jesosy, nanolotra ny zanany izy ho avy hamonjy anao, ino ny fitiavany ianao. Raha niteny Jesosy hoe ianao dia efa voavidiny tamin'ny raha sarobidin'Andriamanitra, tsy tamin'ny zavatra hita maso, tsy tamin'ny volamena, tsy tamin'ny volafotsy, tsy tamin'ny rambbiby no nanaovana fanavotana anao, fa tamin'ny raha sarobidin'Andriamanitra. Aza atao zava-maivana izany, aza atao aza mahavona izany, aza eritreretina ho zava-madinika izany. Fa izany zava-madinika izany dia mitondra fandresena ho antsika. Ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe tsy misy reharehako afa-tsy ny azo fijalian'i Kristy. Tsy misy reharehako afa-tsy ny azo fijalian'i Kristy. Satria io azo fijaliana io amavon'ny olona nge io e. Ataon'ny olona haingo trano, haingona tôbila, misy manao kavinila, misy manao collier. Kanefa tsy fantany akory. Na fantany ara dia lazainy firavaka le izy. Kanefa izany azo fijaliana zany ozy izy ny Paoly dia tsy misy reharehako afa-tsy zany, fa teo no nanombona ahy raha ny amin'izao tontolo izao, ary nanombona n'izao tontolo izao raha ny amin'ny Kristy. Teo amin'ny azo fijaliana no nanaovana ny fampiraisana ahy sy ny fampiraisana amin' Jesosy. Tsy nisy opération mazimazy tompoko ao natateraka zany fampiraisana antsika tamin'Andriamanitra izany, afa-tsy teo amin'ny azo fijaliana. Tahaka ny Jesosy ilay nofantsihana dia niraikitra teo amin'io azo fijaliana iny, dia tahaka izay ihany koa isika. Izao izy ny tenin'ny Paoly dia voaombo miaraka amin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Ary tsy izao intsony ny velona, fa Kristy ny velona atao anaty. Zany hoe misy firaisana ao, miara-maty, miara-belona, miaraka miaina amin'ny fiainam-baovao noho ny amin'ny azo fijaliana. Zany zavatra zany tian'Andriamanitra ho zava-dehibe any anatintsika any. Atonga antsika tsy hanao vazivazy, atonga antsika tsy hanao rainazy, atonga antsika tsy hanao kilalao an'izao famonjena izay efa azontsika izao. Fa ozy izy ny tenin'ny Paoly hoe raha ny oliva tena izy aza ozy izy no tapahana, noho ny amin'ny famafipo, noho ny amin'ny tsy finoana, noho ny amin'ny ambipo,
maika fa ianareo izay olivadi izay natsatoka teo. Tian'Andriamanitra tsika tena amelanjany zany. Ary zany ny antony izao fifananarantsika izao atonga antsika tena anao zava-dehibe an'izany mandrakariva. Atonga antsika hibanjina zany isan'andro ka tsy anao kilalao amin'ny fahotana, tsy anao vazivazy amin'ny fahotana, fa tena hiaina amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'ny Kristy. Ary efa maty amin'ny ota miaraka amin'ny Kristy, efa voaombo miaraka amin'ny Kristy, dia miaina amin'ny fiainam-baovao. Lasa ny zavatra taloha izy ny tenin'Andriamanitra, ka indro efa tonga vaovao ireo. Ankehitriny dia hivavaka dia manasanao hitsangana dia samy miresaka amin'ny tompo androany, samy mandinika ny tenany arak'izay tenin'Andriamanitra izay henonao androany, izay nohenonao androany. Aza manamafy ny fonao. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao tsy maintsy tafody foana, tsy maintsy tafaverina foana, fa aza manamafy ny fonao. Jerevy tsara ilay zanak'adala fa efa lany ritra ny fananana teny am-pelantanany, fa mbola nanamafy fo foana izy, nitady vahaolana teny amin'ny tompon-tany, nitady asa, nitady solution maro samihafa. Fa amin'ny fotoana anankiray rehefa hieno ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy hody foana ny saina. Androany raha henonao ny tenin'Andriamanitra, aza miandry zavatra be dehibe, aza miandry karazan zavatra be dehibe miseho amin'ny fiainanao, fa raha henonao ny tenin'Andriamanitra, aza manamafy ny fona. Fa rehefa olana ilain'Andriamanitra ho azy ianao, ino ny fitiavana ianao? Raha olana ilain'Andriamanitra ho an'ny tenany ianao, aza manamafy ny fonao, fa tianao izy. Ho antsika izay efa zanak'Andriamanitra, aza maivamaivany ny fanavotana izay nomeny atsika. Aza simbaina, aza lotolotona amin'ny karazana fahotana, amin'ny karazana tandrevaka, amin'ny karazana fahavarim-barianana maro samihafa. Ary aza varimbariana amin'ny fahotana fa izany no mitondra famafim-po. Atonga antsika tsy ho sensible atsony amin'ny tenin'Andriamanitra, atonga antsika lasa manamafy fo. Raha maniry harivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.